misaotra an'Andriamanitra isika satria nomeny fahasalamana nomeny ny androandroany ahafahantsika manatanteraka zao fanoratana fanambadiana izao. Mirava manokana nareo efatra mianadasy soram-panambadiana satria andro lehibe andro ray taosatoanareo ny androandroany. Miaravaina tonga soa nahazo ny andro. Mirava ny vavolombelona, mirava ny fianakaviana manotrona rehetra tonga eto nahazo ny andro tonga soa. Raha misy vahiny miravaina tonga soa eto fianaratsy eto ho tsara verina amin'ny toerana izay misy atsika sy rairay hafa. Miangavy ianareo isoram-panambadiana ary hitsangana. Miangavy ny vavolombelona ihany koa hitsangana. Misy fanontaniana hovalianareo mitsehanay sy ny vavolombelona izay mandatsika eto miangavy ianareo famaly ny fanontaniana. Andriamatoa ratovona nahary lalaina omega. Mbo sitraponao ve ny hampakatra andramatoa kely andreo anampy soa hery ny aina Anja nirina ho vadinao araka ny lalàna mifehy ny fanambadiana tsy loterena ianao. Ramatoa kely randreo anampy soa hery ny aina Anja nirina. Mbo sitrakao ve ny hanambadina andriamatoa ratovona nahary lalaina omega araka ny lalàna mifehy ny fanambadiana sy araka ny sitraponao. Mariky izay fanekeo izay ary eto anatrehanay sy ny vavolombelona mifandresa-tanana ianareo mahazo mifanoroka raha sitrakaneo. Fandetananay dia mba hamitana izay fomba rehetra tokony atao mahakasika ny fanambadiana. Manatanteraka ny ara-panjakana sika izao izao no tena izy anisaorana anareo hitoranareo ny fanambadiana toko ara-dalàna. Fa anitanana ny fivaramana malagasy ny fomba ara-pinoana dia mba mifameno ny voalasa izy rehetrarehetra izay satria zava-dehibe loatra ny fanambadiana. Ny faniriantsika dia mba ho toy lambana koa ny fanambadiana. Aina ny fetra satria izay no mahasoa. Misy lalàna mahakasika ny fisaraha-panambadiana atao anatiny lalàna fa tsy faniriana izay fisaraha-panambadiana izay satria tsy mahasoa izay. Ka ny fitiavana no atony lehibe indrindra mampifamatotra anareo mbola nopofinareo teo izay ary miteraka zavatra maro sy fitiavana izay sy mifandaingalainga sy mifamitampitaka mifankalala programama ny vady na amin'ny telefônina fotsiny ihany aza ohatra manontany ny anankiray aiza ianao zao sery reo tiatavan-dory efa mahazo eny ohatra na zay fotsiny azy tokony tsy mahisy amin'ny vady ratovona nahary lalaina omega sy randreo manampy soa hery ny aina Anja nirina. Ratovona nahary lalaina omega dia misy nedinao dedida mizaka ny firenena malagasy teraka tao andrano fampiarahana soa tamin'ny enina ambin'ny folo May tana enina amby valopolo sy sivinjato sy arivo honao am-pamambosena soa. Zanak'i ratovona nahary Opération sy rahary maro soa nomeza nahary mamy randria manampy soa hery ny aina Anja nirina. Sary famariavisatera joiny zaka ny firenena malagasy teraka tao amin'ny cité manjary soa majanga tamin'ny 20 aogositra taona iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo manao am-pampandrefana fianarana soa.
Zanak'ira dia manampy soa ny izay fa sy raha vao lilina mominy ny fanoratana dia natao teo anatreany raha fanomezany soa onja ny aina Samuel Joseph José olo volatira Samuel son Pascaline raha zavatra koa joiny Mariage misy olatra koa olo menanareo mia tehirizina ty sinana rehefa misy lanareo ny kopeny mariage nareo a makateny commune mahazo manompandoana dia lalàna moa tolotra nareo a araka ny vonazy tely aloha dia motra ny boky sady fiapanana nareo
dia ny toko faharoa novakitsika ka nendeny ny fahaina ambin'ny folo tapany voalohany any zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ay malalako ary aza tokony ahitatsika amin'izany teny aza anizany ianao ny fantanina petraka zany dia hoe aniza iaza aniza lalaina aniza zany lalaina mazava-be mbaty anao zay ane mitsapana teny hoe fanambadiana
sambatra sady maharitra le misy fampielibesaka fa anisany tena fototra tsy mety zany fa tena manananao venao ary tena anao tokoa ve ny mananao ina zany hoevitra zay teny zay any malananao ary ay mananao hojeretsika aloha lay tapany voanosy ao zanaynao miavaka tsara eo le voalohany zany le hoe ay mananao ary zay moa dingana voalohany amina fitoray dia mora satria mora ny manana anay ay manana midika ho fananany zany misy tompony zany zay le hoe raha resaka hoe fananana raha material misy natao hoe propriété privé ka rehefa misy azay de hoe manatompo tany no atao zany tany manatompo oa zany kitikena maika olombelo ny vaty tsy hoe fananana ihany ao anatin'izay hoe any mamanana fa misy hevitra fiarovana ko anatin'izay ay aneo alakasy aneo misy fiarovana ao anatin'izany misy fahasarom-piara ko zay tsy misy mahazo mikasika aneo fahasarom-piara ara-dalàna misy efa arety manareo zay zakamo zay fa efana ko anatin'izay zay anananao dia anananao faefana ary zay lazay ny tena nilanitra amin'ny koritiana voalohany toko fahafito raha miresaka fanambadiana ny apôstôly paoly dia mariany tsara ny zavatra zay koritiana voalohany toko fahafito dia ny andeny ny faefatra manao hoe amin'ny anarany tompo hoe ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary natao izany keo ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy karaha teny zany ny soratra masina hoe ay manana dia dikandre zany hoe azo manontolo azo manontolo marina fa andriamanitra tena tompony olombelona kanefa eto ny fitiavana mampifamatotra ny olondro mifankaty mivaty dia maneho ny fitiavana andriamanitra ny lehilahy zany maneho any kristy zay tia ary ny vehivavy kosa maneho ny fiangonana izay mitiavana ary dia satria efa mitiavana dia tia ihany koa ka tsy tompony tena nitsony novidina lafo tamin'ny rano jesosy ka tsy tompony nitsony ianao zany ka salam'izay milazana ny vaty eto hoe tsy tompony tenanao ianao fa mivatinao zay zany misy miaro ianao misy mikarakara ianao misy miandraika ianao misy tompony ianao midika andraika zany zay laza tombabidy anytio zay satria raha miteko hoe tsy anay io dikan'izay tsy vakina aloha zany satria tsy anao zay anao vanareo azy fa tsy anay tsy mety zany ako iteny hoe ay tompona andraika arovako io karakaraiko io teriziko tsara io mba tsy hosino misy tompony zany zay manamaty zany le misy tompony ananana fahefana ary ny tompony andraikitra am'izay ananana izy responsable zay mbalaza tao amin'ny isaia raha miresaka ny ten'andriamanitra momba n'andriamanitra zay manana ny fiangonana fananana dia zao lazaina ny isaia fa telo amby efapolo rehefa fanananao io dia manana didy dia mananaikitra anao zany arak'izay adidy raisina n'andriamanitra ndraiky eto amin'ny fiangonana ny fananana n'andriamanitra ny fiangonana ao amin'ny isaia fatelo amby efapolo ny andeny voalohany hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'ny tompo hoe fa ankehitriny ndraiky zakoko ao zao lazany jehovah zay nahary anao sady namorona anao israely ao aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niaotsy ny anaranao aho ay raha mitandrana anao satria fa ay ianao dia raha mitandrana anao zany mandalo zava-tsarotra dia ombanao
raha mita miona ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky miafy ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao le lafa fa izaho Jehova no Andriamanitra ao dia ny ray maso Israely mpamonjy anao. Raha mba izany no teneny lalaina amin'ny Anja, raha mba izany no teneny Anja amin'ny lalaina. Ilana hoe tokatrano sa tsy ilana? Ilana satria mipetraka mihitsy eo amin'ny toetran'Andriamanitra io toeran'Andriamanitra ary satria fa miantso azy ianao fa tia azy ianao anao izy dia manana ndraikitra anao zany masina olona izy mandalo zava-tsara araka ny valasinao eo ianao hanampy sy anoana izany. Ka tanireny fa mila mazava tsara zany satria hoe tena any lalaina tokoa ve Anja ary tena any Anja tokoa ve i lalaina zany misy lalaina misy olona miteny ny tena manao azy fa fo kosa no tsy anazy ao zany d'accord am'zany io zay kosa no tsy mety zany anao manontolo zay zany midingana voalohany any namana dia misy tetezan'hitakely eo menao nidirana amin'ilay dingana faharoa hoe any malalaka satria zao voalaza ny toko fahaenina amin'ny tolokirana Solomona dia nandeha ny fahatelo zao lazany ten'Andriamanitra hoe any malalaka ary any malalaka. Raha tokony misy zany izy any tokony any aloha raha tokony misy ary eny voalohany dafa ilay tolokirana Solomona io misy dingana ny misy etapy ny fitombony ny fitiavana i Solomona sy le Solenita fa any amin'ny faharoa izy mbola mandeha hoe any malalaka anay iapiny avy hoe any malalaka raha tokony fitiavana sy fifandraisana miamaka ary eny ny fahaenina ifanakaikaiky mariage mihitsy zany dia miova le fiteny tsy mandeha anatsola hoe any malalaka lasa faharoa fa tsy voalohany fa izy tokony andeha voalohany le hoe any malalaka any malalaka zay teny am'izay no afaka teny hoe any malalaka zay zany tokony tenena voalohany any malalaka. Je suis à toi mon bien-aimé sarotra ary tokony andeha sarotra ny manaiky ho fananana mora manana anay fa sarotra ny anaiky ho fananany hafa. Zay efa sarotra ny fitirina filazantsara satria vitsy ny tena manaiky ho fananany Kristy tanteraka ny vidiny lafo tamin'ny rany olona vitsy ny manaiky an'izany kanefa io dingana nandeha voalohany tsy afaka hitenena hoe any Jesosy raha tsy efa manaiky ny ianao hoe any Jesosy izay anorana ny tenanao no anananao zo fananana ka raha manolotra ny tenanao zany no fananany hafa fanananay tianao dia am'izay fotoana zany fa makanana zo hanana azy any malalaka ary any malalaka. Jesosy dia afaka nyteny hoe azy ny fiangonana satria efa novidiny lafo izany efa natony Jesosy tanteraka ho an'ny fiangonana ny tenany any dia manana droit zany Jesosy miteny hoe efa aly ianao satria efa natolotro anao ny tenako manontolo amin'ny Efesianina toko fahadimy dia milaza amin'izany Efesianina toko fahadimy ka ny andininy faha 15 zao lazany ten'Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiava Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany amin'izy azy. Io zany tena sarotra nanolorany tenany amin'izy azy. Ka ianao zany rehefa miteny hoe any malalaka dikan'izay manotena tanteraka ho izy ianao zany ho any malalaka. Raha miteny zany lanany za dia nianja tanteraka manotena tanteraka ho any Anja ianao zany ianja miteny hoe za dia any lalaina tanteraka manotena tanteraka ho
sao zay reo tsisy ferana tsisy fetrana fa tena hoe manolo tena tanteraka ka mifanotena mipetraka ndray zany de hoe tena any malala no tanteraka tena sa nepany kasikanoso sosoamekoso sosoka mifanatatsika satria faninahoany tahaka an'izany io ka fanataterantsika an'izany dia migamina lorosany fa ifanatsy ary ifandray itanana fanapakevitsareo mivaonareo mitratsandriamanitra dia zazay misotena amin'ny lafin'iray mampanoton'andriamanitra zany misoten'andriamanitra eno anatrika zany vatinareo zany eo mivavomena alo anatrika dia tateraka anatateraka an'izany voatinareo mitratsandriamanitra zanynareo ka angatatsika zany raha tovina naharana ny mega no anomboka miazy izao nanara ny mekatika manay dianao arikarakaraao nambolana misatra marary na salana mahandrana manalay ary tsaitsaitsakanao ary tavatesana ampisaraka tsika izaho dia manao soheriainanjaniry dia manay fahotia sy karakaranao na salama na mariage na naalakanety na mahandro ary fianitsakitsakanao ka ny fampatesana ihany no ampisaraka tsika migavetsika rehetra itsangana zay aloha kidava andriamanitra zay mpanorona ny tokantrano dia raha ina manak'izay nao tompo raha izanaka fananasa misaotanao zaka fa mbola misy tanora sa manao voady manakianao ary vonina hitazona zany andramon'ny farany na eo ana mifanemen'olombelona dia mijoro izy reo nanao zany voady zany tokotryana misaotan'andriamanitra ray akehitriny mamelany akoizyrehefa magrafo ary mangataka aminao mba hanray zany fanekena sy voady zay nataony izy ireo mitonatriana zany andriamanitra raiso zany ary tahimo amtanteraka izy reo antrano fay ka naambola mampisarotra na inana ina hitsanga amin'ty fitenana ity dia hitany nalaina sy anja enao makivaky zany mitrapenany zany ka hitahiry zao tokantrano zao mba mitokantrano anjakany fitiavana tanteraka itianay zany fitiavana zany tsy fitiavana olombelona fotsiny fa mba hiakatra mba ho fitiavana andriamanitra mihitsy ny fitiavana kristy Kulturą ir matė paharimą. Kulturą ir matė paharimą.
Ita ianao ane Jehova ka hiavana ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindrafo aminareo, hanandratra ny tavany amin'ny anareo ane Jehova ka hanome anareo fiadanana. Amen. Dia mitera azy roa satria nanome voninahitra ny tenany aloha izy roa, sy nanosy-botana na ny fananarany ray aman-dreny ao an-trano tokantrano, nandray an'izany amin'ny kizibo, amin'ny mpitiavana, amin'ny mpitandremana, dia mahatonga azy roa tody amin'izao tanjona izao. Nataon'izy roa ny tanjona ara-drazana teo amin'ny fankatiavan'izy roa, nadelan'izy roa teo amin'ny ara-panjakana izay nivakinao teo pastera. Ary indrindra zava-dehibe zao natolony an'Andriamanitra mba ho sofin'ny rano izany fitiavana izany, ka izany no tena hiterazika azy, ka miara miteka atsika ho azy roa.
baby, unajua siku vile baby, unajua siku yetu leo baby, unajua Ayo Pak Dok, boleh mi semua? Jangan sikit bunga tanah, apa mau bila mana? Hei. Maaf lendeka. Azarun tanah kapanas kene saya pakai buni. Abiya bana, abiya bana, abiya bana. Say. Saya orang tanah kabina rukun. Fitahin'Andriamanitra ho azy ireo sy ny tokantranony mba maharitra tokoa ary iaina amin'ny tena fitiavana
izay nanorenana mitokantrano tamin'ny fiandradoany ity raha soa indrindra ahamitra hatramin'ny farany miteraha izay fifanarahana eny ary afaka isika tompoko endreny fifalianay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindro fa tena tsara ianao ary ny famindramponao marika mandrakizay misaotranao indrindro izay ny amin'ity androandroany ity izay nanatambaranao amin'ny lalaina sy Anja tamin'ny alalan'ny fitondran'ny tokantrano teo aminao Andriamanitra misaotranao satria tsy avy amin'izy ireo izany fa bitsiky ny fanahinao masina ka tena natanteraka izany mampifanditra kely ndraindray hatramin'izay mifankafantaranareo roa efa misy ihany koa zay fifamaliana zay rehefa mifamaly ary anareo iza ny manampy tamin'ny voalohany manondro fotsiny ohatr' zao manondro any aorinany marina saditra fa marina de zao rehefa ao anatin'izay tokantrano zay ihany koa ny tokantrano a tsy mety ny tokantrano tsy misy sakafo hoan'ny ray aman-dreny ny zanaka mila misakafo ihany koa akoatran'izay zavatra ilaina madinidinika ao tokantrano zay iza aminareo roa no tena mazoto koa manandrindra
vadenao Kaziamela tanani laza Tigwe, matuza na kanaude Ifavo fitwe nauka Wangai kuvadenao Kaziamela tanani laza Tigwe, matuza na kanaude Ifavo fitwe nauka Wangai kuvadenao Asivdagana pelan'izy roa eo ihany nareo fa za miala eo mihitsy ka za miala eo fa za miala eo toiza ty If I was here without, I'd never
Mikurana, it's a city, not to get a man.
I
ary azy zava-dehibe zany satria raha jerentsika izany hoe malalako izany dia anarana miantson'Andriamanitra ny Jesosy Kristy io. Rehefa tao an-tendrombohitra ka niarany sy tao an-tendrombohitra misesy i Jesosy dia anarana miantsony an Jesosy mihitsy le hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Sary ao anankiroa, sary olona anankiroa atao mariage ery ambony ery an-tampony ery. Raha jerentsika zany dia milaza fa ambony masina izany fanambadiana izany, ary izay fahamasinana izay indrindra nanaovana azy eny ambony eny, satria raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika androany dia ny hoe hoanina tahaka ny Kristy sy ny fiangonana izy. Masina Kristy ary ny fiangonana koa dia masina. Ka izay indrindra no tokony saintsainantsika hoe manao ahoana zany fahamasinan'ny fanambadiana izany raha hoanina amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Ao anatin'io anefa dia natao eny amin'ny faratampony io sary io, satria dingana ihany zao atsika zao, dingana zao fa any aorinany nareo dia mirariny fianakaviana dia mba asao ihany ny fanakaviana rehefa tonga any amin'ilay faratampony mariage, satria zao dia dingana fa aorinao nareo mety ankalazany mariage volafotsy, mariage volamena, mariage dia mondry. Izay ny faratampony fanambadiana, mariage dia mondry. Ary matoy izy io natao ery ambony ery dia ny firarintsoa anareo roa hatratra izay faratampony fanambadiana izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ay malalako ary azy.
afaka miantso avambo ianao hoe iza reny zanakao hoe dia ianao koa afaka manontolotra hoe iza am'ireo ny zanakao. Vitany anankiray izay hitanao fa adinindra anareo anankiroa dia efa natambatra Andriamanitra ho iray. Dia ny zavatra hitantsika teo dia ray aman-dreny anankiroa nanolotra mofomamy an'ireo zanany rehetra. Androany anefa natambatra ho iray ireo zanak'ireo. Dikan'ilay hity dia izao hoe na eo aza ray aman-dreny anareo lalaina sy Anja efa natambatra ho iray. Ny dikan'izany dia izao hoe samy tompona raika zany nareo satria nahoana zanaka iarahana zanaka iaraha-manan'ireo zanaka iaraha-manan'ireo ka tsy ery amin'natava isika amin'izay mety ho fananarana sy torohevitra kely avy amintsika tsirairay avy ka dia isaorana an'Andriamanitra ny fahatanterahana izay fotoana izay. Mety tsy hiara itoko ireo entanina zany tsika tsirairay avy satria